Ianao le rainay izy any an-danitra, aoka mba hiasa eto indray ary ianao zava-mahagaga. Aoka tompo mba tena himarika zavatra ngeza be betsaka amin'ny fiainana iny androandroany. Aoka tompo mba hitondra fitahiana ho an'ny ray mpianakaviana rehetra ny androandroany. Maro indray ny ray mpianakaviana iova foaka totempe fety androany ity. Manantena zay Jesosy fa anomeana lesona ianao ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masotoerantsika rehetra. Alleluia. Mamerina ny fiarabana ho an'ny ray mpianakaviana rehetrarehetra tonga manatrika eto androany. Hotain'Andriamanitra ny père de famille rehetrarehetra. Ary tika mampafantatra fa ny ray dia misy karazany maro. Misy voalohany indrindra aloha ny raintsika zay ny an-danitra. Ny tsy azo divira. Igny ny laharana voalohany igny. Manarakaraka azy eo ny rainao ara-panahy, ny rainao ara-nofo, ary misy koa ny rain'ny firenena. Hitanao regny olana mpianatra antsika na ditra regny, ray koa izy regny. Fa rain'ny ditra. Satria nanoro anao ny zavatra isan-karazany. Ao moa ny raina mouvement, ohatra hoe lehibe n'antoko, ray daholo izy regny. Lehibe na fiangonana, ray daholo izy regny. Koa androandroany tokony tsy hoadioninao mihitsy mba hiarabanao ny rainao ara-panahy. Amen na? Manana koa an'izay mbola velondray, salaminay zao papanay ara-nofo fa tsy eo. Fanantsony ray amin'ody any aminy, manana zay rafozana, ray aman-dreny. Manana zay rahalahy papanay, ray aman-dreny. Ao ihany koa ianao zay mino anay eto raha mbola velona ny ray aman-dreninao fotoana androany atsiarovana azy ireo. Arabao izy. Dia rehefa mandefa mesazy amin'izareo tsy ataony hoe bonne fête papa fotsiny mba ataovy rabo matombotomboka. Hoe faly zay, sambatra zay papa fa manana anao. Ny taizana ety agnatin'ny fotoana maro. Regny le magnano hoe bonne fête papa regny fa tsy tia hagnano izy io fa raha ny forcen-draha. Tsy atao ohatran'izany ny fagnajana ray fa atao zavatra venaty fo mihitsy hoe ampifaliana tanteraka dada miarabako anao, sambatra zay manana anao. Tainy tompony itsika rehetrarehetra. Ary faly ihany koa androany miarahaba ny tegnako amin'ny marainy zonana. Amen. Tainy Jesosy daholo itsika rehetrarehetra. Nisy fotoana teo tamin'ny premier kilte mba nanazava ihany zareo fa rehefa nampianatra ny vavaka Jesosy dia napetrany mihitsy hoe manaova tahaka zao zay raina eo izay any an-danitra. Donc zany ny toeran'ny ray dia tokony ho toerana voalohany amin'ny fiainanao. Raha mbola manana ray ihany ianao, na tsy tianao ara-papanao, tsy afaka manoatra ianao fa papanao foana eo. Mety nanao zay nasoregnanao izy, tsy afaka manoatra ianao fa papa foana. Na teteo ary mety hoe tsy nampetipety ny zavatra nataony devant anao, tsy azonao vava io. Andeha ataontsika hoe mihinam-paraky papanao, azo atao bisou foana izy. Mety manana papa mamolava ianao, tsy magnala anazy tsy papanao no tokony sotroina. Ny alliance mahavady za tamin'ny teo tamin'ny premier kilte mety azon'olona tapahana any amin'ny tribunal hoe tsy mpivady intsony. Fa ny alliance mahazanaka zavatra mandrak'izay. Na maty ara ny papanao foana izy. Na migadra izy papanao foana igny. Na manao hoana igny misy ara namaoko zay adaladala ny papany. Fa tsy afaka novana, papany foana ny papany. Ohatra zany maharay dia ray mandrak'izay. Kaza mba magneky mihitsy ianao adalain'olo hisaraka amin'ny papanao zany. Aoka mba tsy ho azon'izaniza sarahana amin'ny ray aman-dreninao ny fiainanao. Koa dia mbola mamerina ny fiarabana sy firarian-tsoa ho antsika ray mpianakaviana rehetra Samuela velona antsika. Ahita ny rariny amin'ny fiainana, hitombo fahendrena sy fitahiana hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'ity ora sy fotoana androany ity, dia asain'ny tompo hiresaka amintsika mahakasika ny atao hoe matoky hatramin'ny fahafatesana. Zany no tokony toetrantsika rehetrarehetra reo. Indrindra ho anao ray mpianakaviana amin'ny fanompoana n'Andriamanitra zay maneky ho sarana amin'Andriamanitra zany ianao. Donc antsika mba hamaky eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo. Izay manana baiboly sokafo vetivety ny bokinao Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
aza matafitra zay efa hitanareo. Indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary anampahoriana afoloana. Aoko mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sato-boninahitry ny fiainana. Alleluia. Aoka ho izy mahatokatra amin'ny fahafatesana. Enjakane zany zavatra nirahan'Andriamanitra ataoko sy ataonao zany. Ny sasany ray afaka vao mamoramora ny karan'io aminy rehefa tsy mahatoky izy fa tsy tonga mivavaka izy. Ny sasany ray vao mba misy zavatra kely manafotoana anazy dia efa te hisaraka amin'Andriamanitra izy. Za dia tegna tiako risika anao amin'ny jorofoana na sarotra azy ny lalanao. Amen. Ndray mandeha hoa zay nandeha namangy mpiara-mibavaka tamintsika tato fa ela zany nandeha namangy zareo namangy fahoriana tamin'izany. Maty ny zanany naterany maty. Dia tonga tany zay namangy. Dia teo mpamangina satria sabotsy tamin'izay ny andro namangina. Dia raha pitron'io zany alahady andeha hivavaka. Vita ny famangina nataonay nantsony ireo mpianakaviana izy tambadika ohatran'izao. Dada hozy izy tia hozy ny fanatitra anay mianaka. Dia tia hozy izy misy ampafolon-karena efa nomaninay aterina aman' Jesosy. Kakasa tamin'izany tsy azo latsaka hatramin'ny ranomasiko hoe tena matody devant fahoriana ngezabe mbola fanatitra zany reny koa raha isan'ny loha. Ny tiako azavena anatin'izay nilentika be tao anatin'ny fony ny fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Namafy ary ny lalana ny lalovany tsy natonga anazy ny verin-dalana zany. Tsy namisaraka anazy tamin'ny tompo zany. Vao maizy nandray décision hoe hivavaka amin'Andriamanitra ao izy. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Misy ravaka karazan'olona hitanao mahatoky kely izy amin'ny zavatra goavana. Fa amin'ny zavatra heverina ho kely ndraiky izy niraraka. Maro ny ohatran'izany. Mahatoky amin'ny zavatra maventy be, amin'ny zavatra kely izy niraraka. Andao netsika mba amaky ny tantaran'i Solomon no mpanjaka voalohany toko faha 1:10. Raha mba niaraka aminao ny baibolinao. Mpanjaka voalohany toko faha 1:10 dia ny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10 no vakitsika. Mpanjaka voalohany toko faha 1:10. Mpanjaka voalohany toko faha 1:10 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Ao tsara ventsika jiaby. Amen. Mpanjaka voalohany toko faha 1:10 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:10. Mivako toy izao manao hoe fa Solomon nampanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy ilay zanakavavin'ny Farao ihany. Solomon zany izy resahana eto. Solomon nampanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy ilay zanakavavin'ny Farao ihany. Dia vehivavy Moabita sy Amonita sy Edomita sy Sidoniana ary Etita. Dia vehivavy avy amin'ny firenena zay nilazain'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely hoe tsy hanambady azy ianareo, ary izy tsy hanambady ianareo fa hampivily ny fonareo anaraka andriamanikafa tokoa izy. Kanjo tamin'ireo no nireketany fitiavan'i Solomon. Ary dia nanana vady andriambavy 700 sy vady tsindrano 300 izy. Ka nampivily ny fony ireo vadin'ireo. Fa noho efa antitra Solomon dia navily ny vadiny fony anaraka andriamanikafa. Ka ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny tahaka ny fony Davida rainy. Fa Solomon nanaraka ny Astarta andriamanimbaviny Sidoniana sy Milkoma fahavetavetany Amonita. Ary Solomon nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy. Ary tamin'izany Solomon dia nanao fitoerana avo ho an'ny Kemosy fahavetavetany Moabita teo amin'ny avoana tandrefiny Jerosalema, ary ho an'ny Meloka fahavetavetany taranany ho an'izay vadiny hafa firenena rehetra izay nandoro ditin-kazimanitra sy namono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanina. Ary Jehovah tezitra tamin'i Solomon noho ny niveliny fony niala tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izay efa niseho taminy indroa. Ary efa nandidy azy ny amin'izany zavatra izany tsy hanaraka andriamanikafa, nefa tsy nitandrina izay nandidian'i Jehovah azy izy. Ka dia hoy Jehovah tamin'i Solomon, satria efa tonga ao am-ponao izao ka tsy nitandremanao ny fanekeko sy ny didiko izay nandidiko anao, dia handehanako dia hendahako ho afaka aminao tokoa ny fanjakana.
ka omeko ny mpanomponao ratsy arao. Io le avana ny zavatra nanjony Solomon. Nampalahelo avana Solomon zay nafanafotany am-boalohany, sady lazainy Baiboly fa feno fahendreny tany am-boalohany, nefa namarana ny fiainany tamin'ny fanompon-tsapy. Ino no tena navoany nga? Fitiavam-bayavy. Jerevy tsara ny tantara fa ireo taranaka voatanisareo. Jerevy tsara nomboka tamin'ny hoe Sodomita. Sodomita zany a lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Tamin'ireny taranaka reny mihitsy nefa nangalan'ny Solomon na viavy ndraiky, ary reny ny tena tiany. Tsy mba hoe tiany fotsiny fa tena tiany amin'ny fony rehetra. Ka mba magnafatra antsika zay mino na eto androany, aza manaiky iova zany ianao. Na izovy nanjary vadinao, na izovy nanjary patrononao, na de lasa mpanankarembesana amin'ny ahoana ianao, aza miala amin'ny Jesosy. Le raha mba efa nitezananao, igny arahotra amin'ny farany. Ary aza magnalavitra toerana azahoanao lesona zany ianao. Aza magnalavitra olona mba magnanatra anao ianao, fa ireny tompoko de fitahina lehibe eo amin'ny fiainanao izy reny. Amen. Petera zao raha vakinao Baiboly, natoky foana izy tamin'ny fotoana nafinaritra. Rehefa nafinaritra ny zavatra rehetra dia tegna mijoro tsara Petera. Tsisy lehilahy karaha Petera, ary nanaovan'olo ira mihitsy hoe lehilahy mafanafo izy. Ino ny zavatra nisy? Raha mbola nafinaritra ny zavatra nataon'i Jesosy natoky izy, fa rehefa nisamborona Jesosy ka ombona, dia jereo fa nivadika tamin'i Jesosy Petera. Vakio tsara zany Baiboly zany. Misy olona zany rehefa mafinaritra, rehefa mizara zavatra ny fiangonana dia tena tsisy fiangonana karan'io e. Rehefa manoka devoly paster dia iro farany masika tamatavy aketo e. Rehefa mba mitsodrany paster ka tanteraka taminy dia haleluia izy. Voiny fo amizay manoka misy zavatra tsy tiany makasika ny paster, dia izy mihitsy no mitsangana ho favan'ny paster. Jereo teto fa rehefa nisamboron'olo Jesosy, dia nilefa voalohany tsy izy fa i Petera. Io nefa le lehilahy namozo tegna mihitsy raha ivadiky. Io le nanangatana mihitsy raha mbola za foana tsy mialanao. Nanaova demonstration mihitsy ny sofiny maliko, ahitanao anazy Jesosy fa za olo tsy vadiky. Ndray mandeha nangalany sofiny maliko. Dia raha ny olona njezany dia tigna male karazan'olo tsy vadiky mandrakizay. Fa vakio ny Baiboly fa izy nilefa voalohany. Tsy nagnala ny fitiavan'Andriamanitra anazy anefa zany. Zay mahatsara ny fanompotsika ny tompo. I Petera nery avana ka tegna nivadika ary nanda azy imbeda be Petera. Fa jerevy tsara, efa maty nge Jesosy vao tonga teo Petera mba nijery. Da maty tokoatry me ozy Petera. Efa maty Jesosy vao tonga teo izy. Dia ino nefa rehefa ny zavatra nafinaritra, nandeha amizay Marie Magdalena mandraindraigna be nandeha tamin'ny fasan'i Jesosy tany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanafatra ny Marie hoe lazao amin'ireo rahalahy sy amin'ny Petera fa iona aminy any Galilia. Alleluia. Le olo mpivadika io, le olo nagnano raha tsy manjary io, hoe lazao amin'ireo rahalahy sy amin'ny Petera. Tokony mba nangozona kely izy, raha za aloha raha Petera aloha mbola sy teo anaminy mihitsy anatin'ny volana raiky aloha. Vao tena malahelo misy ny foko, dia sakany le akegro ny alana. Zay fitiavako anazy zay. Tsy nanao an'izay Jesosy. Na hoe tena dia samena mivadika tokoa ny ona. Samba nanao an'izay Jesosy. Ozy lazao amin'ireo rahalahy ozy sy amin'ny Petera. Normalement nefa rehefa ny Petera tokony efa hoadio. Tsy marina zany? Andriamanitra tsy magnadio anao zany. Mety misy aminareo meno anareo mety tany miboaty anao lahaly. Fa Jesosy tsy magnadio anao. Tainy tompony anao. Tsy haiko inona ny ditra efa vitanao, Jesosy tianao. Amen na sa tsy amen? Ohatran'izay rehefa ny tantara misy. Rehefa nombonga Jesosy nilefa Petera. Ka ny Andriamanitsika rehefa n'Andriamanitra ny zavatra lehibe sy ny zavatra madinika. Ok, anao atoky amin'ny zavatra goavana sady matoky koa amin'ny zavatra madinika. Indray amin'ireny antsipitsipiren'ny zavatra madinika reny eno ny ontsika ny fivadiana. Ny fivadiana rehetra nefa tsy manomboka amin'ny zavatra goavana.
fa fivadiana dia manomboka amin'ny zavatra madinika. Ka raha anao tsy mahavita mitezan-tegna ho mahitsy hatramin'ny farany dia possible hivadika any ianao na dia tian'Andriamanitra azy. Tain'i Jesosy anie isika rehetra. Alleluia. Vakitsika ny tantaran'i Joba faharoa andininy fahasivy. Joba faharoa dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivako toy izao manao hoe: amoy mivady ny taniny, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Ireo mbola viavy fongo eto korana. Viavy izy naomby tamin'ny Solomon. Tonga koa tamin'ny andron'i Joba rehefa tagnatina souffrance totale Joba. Dia ina ndray koa ny zavatra nitranga. Ary hoy mivady ny taniny, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Asa mba viavy karakory karaboraty. Sady asainy miala amin'ny fahamarina, asainy mafoy an'Andriamanitra, ary nitsofo ny rano mba ho faty. Azy mba mahazo viavy karakory fa maty an-tegna. Mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Dia ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Meko andiny soratra masina maromaro anao mba tegna ho hitanao hoe fête des pères marina niany. Amen. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo dia ny andininy fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo no vakitsika. 1 Samuel 17 34 à 37. Mivako toy izao manao hoe: fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondron-drainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondro. Dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambavan'ilay zanak'ondry, ary no ny handramatra izy dia no azonoko tamin'ny sonony, ary nasiko ka matoko. Alleluia. Ny liona sy ny bera samy novonoa ny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky ny miaramilin'Andriamanitra velo izy. Ary hoy Davida, Jehovah zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy namonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary ombanao anie Jehovah. Alleluia. Jereva mifatokiny Davida, na dia Israely aza ny tany anaty ala tany, tsy nagaga fa tena nijoro foana izy, naharovany ny ondriny. Nanana droit nandositra nge Davida, nanana droit nge Davida navelany nohan'le liona ny ondriny, ary tsisy ny bedy azy tamin'izany, fa Davida nanana karaktera mahatoky. Tainy tompony ianao. Tsy hoe rehefa tsy hoe patron dia navelany teo, tsy hoe rehefa taratara ny karama dia tsy niasa izy, tsy hoe rehefa voilikiliky izy dia aloran'asa mohitany namany eo, fa nahatoky Davida. Maro amintsika rehefa mba omeny olo responsabilité tady tsy atoky isika. Ary ny ankamaroan'olona amin'izao karama ny tiany fa le asa tsy tiany, vola ny tiany fa ny andraikiny ataony tsinitsiny. Ary zany daholo mararaka olona maro na amin'ity asan'Andriamanitra ity aza, rehefa tsy mahatoky ianao amin'ity, za milaza aminao fa tsy mandroso zany. Satria misy ny olona na ny toroteny ara dia misible olo foana. Ohatra hoe azo azo vola izy dia miovatra amin'ilay toroteny. Tsisy toroteny efa tsy hoe mamafaza, tsisy toroteny efa tsy hoe omenareo dada. Dia lasa tsy le message de Dieu intsony no tafapita, manomboka tsy mahatoky noho ny fahasahiranana. Ary ino mahatonga fahasahiranana? Tsy fatokina. Any foana ny deparany. Nahatonga ny Adama sy Eva voaroka tampiasana tsy nahatoky, dia lasa sommaire. Tany ngeny ny antomboan'ny chômage voalohany, tsy fatokina. Ino nahatonga ny Kaina sommaire? Namono ny rahalahy. Ny fivadiana rehetra dia nitondra any amin'ny fahantrana daholo, nitondra any amin'ny désordre, nitondra any amin'ny faravam-piainana sy fampiteam-piainana. Ka za tsy te hitanao rava, meteza ianao mba ho mahatoky. Jereva nifatokin'i Davida, na dia izy rerina ny tany anaty ala, tsy navelany rery ny ondriny, ka tsy nahagaga nefa nga raha ny eken'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely izy, satria natoky tany amin'ny tapony. Ary Baiboly mampianatra fa zay rehetra ataonareo any amin'ny tapona ozy no aseho aty an-kary azy. Ary raha mahatoky amin'ny kely nareo ozy dia ho mpanapaka amin'ny be, raha mahatoky amin'ny an'ny olona ianareo dia omena zay tena anareo.
Alleluia. Hallelujah. Misy fiavana karazan'olona vao ampiramina moto dia alatsadasiny amin'ny lavadavaka jiaby iny moto itestiny amortisseur zany. Amin'io tsy amortisseur mivangainy. Izy amin'io mba sendranindrany. Indraminy mandray motonao arivariva koa veriny misaotra betsaka ozy fa tsy nampeny aby ny essence tagnatiny tao. Satria veriny hoe alleluia foa mampandeha ny moto iny. Da iny tompony ianao. Amen. Misy olona dia tsy magneritreritra raha karan'izany. Anao ve dia hiandry tompon'ilay moto iteny aminao ampivo essence any. Magnino raha mahafatanao mandeha essence anao io e? Dia tampo essence. Fa tsy faly mitondra avao ke iveriny mandeha rivotra ilay moto. Da iny Jesosy anenao. Ny sasany zany mihindrana bisikileta an'olo izy vaky pneu dia izy vaky pneu iny hoteriny amin'ny tompony. Izy nefa namaky an'ilay pneu. Dia anao ndraika zay nao na chambreur tsy manjary osy. Nazo chambreur tsy manjary zany ilay tompon'ilay bisikileta iny. Raha zany magnaraka tsy mividy amin'ny tany vidianao ny chambreur intsony. Anao ndraiky no anariny. Ay ny tompony. Matoa tsy voavidinao lafo. Karaha mba nampindramin'olo anao tandremy tsara. Da iny Jesosy anetsika jiaby. Amen. Ary tadidio tsara fa misy fotoana ianao testen'Andriamanitra miresaka fanetretena. Testena misy ianao miresaka fanetretena. Tadidiko zay namonjy conférence zay tao Paris tao. Namonjy conférence ianao anao amin'io manana invitation. Ary mipresente ny tegnanao anao hoe pasteur avy aty Madagasikara. Fa tena le mpiandraikitra io miteny amparany afara reny no mipetraka ozy. Dia mipetraka. Fa tsy hoe pasteur zany iny ataonao. Na hoe anonona gradinao ke anao hoe zany hoany. Non tsy zany. Misy fotoana antsika testena amin'ny resaka fanetretena. Tena testa maventy be ilay izy. Ary iny le mba resako foana ndraindray anao raha mba hoentin'olona amina fiara aza tonga dia manokatra amin'ny devant. Fa mamijanona aloha na omen tonga dia manana réflexe manokatra ilay avy afara. Dia anjaran'ilay olona miteny hoe mankanesy eto aloha eto. Tsika fa tsy ianao tonga dia any anao vakaka stop. Tonga dia izy amin'ny devant ao izy mipetraka. Dia gaga amizay anao aveo io fa misy olona amin'ilay devant. Itenen'olona mandeha nafara. Mamenamena tsy zavatra amin'izany. Da iny Jesosy tsika rehetra rehetra. Ny nazahoanao toerana teny aloha dia satria manaiky hetra ianao. Za avy eo rehefa mipetraka tafara tany dia le pasteur mihitsy teny c'est pasteur David ozy nasety nandroso taty aloha fanetretena. Fa possible anao raha tonga dia ilingilingy mety misy magnalanao azy akeo. Iny le farany tsy tamy body aloha antegna. Fa raha mba olo takany nampandroso anao mandroso tompoko mianatra manetitena. Da iny Jesosy anenao. Amen. Da iny Andriamanitra ianao e. Nisy lehilahy Clémena zay tadidiko niaraba anahy sady te hifandray be aminahy. Dia za ragaga ingamy io mandeha rehefa manganifo. Za mihitsy avela ny safiteny mbola lavitra dia efa mitsikitsika rehefa hainy fa ela be re. Hitako misy le pasteur sasy mitapifipiso miala anandro manokana. Fa za tsy raha melany za. Ka izy ty olo maventy be tamin'ny fiangonana ito. Azonao? Ia, ary toteny. Dia zay raha mifanerasera be dia nameko carte de visite izy dia niresaka zay dia dia rehefa napetraky ny mpiandraikitra tany afara amin'izay zany io izy mihitsy ny adivaritra nao izy olona itsy tokony hipetraka afara. Fa raha za zany zay le niavonavona be izy akoto et vous appelez comment? Rangakapila ty misy test matetiky mandalo amin'ny fiainatsika. Karaha tegna manana ny Jesosy ianao mandeha any amin'ny fitiavana. Olombelona jiaby mitovy daholo na le sahala amin'ny ahoana na le sahala amin'ny ahoana. Amen. Mila matoky amin'ny zavatra kely aloha ianao na dia tsisy mahita anao any. Jesosy Kristy zao dia zatra mitory amin'olona maro be amina 30 folona
Fa misy fotoana izy nitory tamina vehivavy araiky, vehivavy Samaritana araiky. Fa tsy hoe rehefa olo araiky zah olo araiky karaha ty ve dia hitory zah e. Non, mety foana. Tory tamin'olona marobe izy, ary nisy fotoana izy mitory tamina vehivavy anankiray. Donc jerentsika ny Jauna 4:7 raha ao baibolinao Jauna 4:7 dia 9:7. Jauna 4:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jauna 4:7 ozy ny baiboly hoe ary nisy vehivavy Samaritana anankiray, firony tsy maro fa raiky, tonga avy nantsaka rano dia hoy Jesosy taminy omeo ahy hosotroko. Dia amin'ny Luka 13:22 ndray, Luka 13:22 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso ankany Jerosalema. Tsy villa ihany zany fa nisy village koa, tsy olona maro be ihany fa nisy vehivavy anankiray koa. Tiako tenenina misy fotoana ianao mila mahay misadapta. Ny olona te ho mahatoky amin'ny fiainana mahay miafy. Zay no mametraka anao, mahatonga anao hanana karaktera tsy mivadiky. Mety aminao foana zay mitranga eo. Tain'i Jesosy enenao. Amen. Maro nefa riavana ny pastera tsy te handeha ambanivohitra fa mivilla. Maro mitory filazantsara tsy te handeha an-dalam-pasika, tsy te handeha bazary kely, tsy te handeha bazary be, satria maro mahafantatra anazy ony any. Tokony mety aminao tany jiaby, tokony tsy hampaninona anao zay toerana mipetrahan'ny tompo anao. Tain'ny tompo anenao. Misy fotoana zao zay nandeha tamananara tany varana agnaty fotaka tombotra anao iny, miakatra agnamin'ny tomobile anao, miravitravitra raiky tany jiaby satria tery tagnatiny tao. Sensisa. Misy teny zay nampahirezin'Andriamanitra antsika amin'ny Romana 5:9 dia ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Romana 5:9 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30 mivaky toy izao manao hoe iza no ansaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjera, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fanony aminao namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny any ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Izy no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ny Kristy. Alleluia. Izy no hasaraka antsika. Paul zany riavany Paul apôstôly miresaka io, izy zany dia tegna natoky hatramin'ny farany, na dia ireo aza ny zavatra nahazo anazy. Maro izy koa nytanisay, ireo zany raha nahazo an'i Paul daholo, fanenjehana, inona, ireo zavatra nytanisainy tereo, fa tsy nahatonga anazy niverin-dalana zany. Tain'i Jesosy ianao. Apokalipsy 2:2 dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 11. Apokalipsy 2:2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 11. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay lehilahy marina, fa izany lehilahy marina izany raha nitoe diso Apokalipsy fa tsy Petera, Apokalipsy 2:2 andininy 5. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna, izao no lazainy voalohany sy farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrana, nefa manan-karena ianao. Ary ny fiterenany ratsy ataony izay milaza ny tenany odiosy kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana.
aza mantahotra zay efa iaretanareo. Ino ny devoly efa nanao ny sasany aminareo an-tranomaizina mba ho voazatoetra nareo ary hampahoriana fa hafilona. Ao ka mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Zay manantsofina aoka izy eny zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Zay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Amen. Alleluia. Engany mba ianao le maharesy. Mahatokatra amin'ny fahafatesana. Zany hoe vonona hiaritra zavatra sarotra amin'ny resaka fanomponan'Andriamanitra. Mahagaga ny riavana fa matetika ny sasany indray vao misy magnaratsy fotsiny ny fiangonana dia izy tonga dia mandeha décision tsy hivavaka. Nefa tao amin'ny fiangonana izy no natao délivrance. Tao amin'ny fiangonana izy no nitapahana ozo. Io fiangonana io no tegna nahatonga anazy lasa lehilahy mahery sy vehivavy mahery tao anatin'Andriamanitra. Vao nareny feofeo izy. Nefa ny nagnafahananao ne tsy feofeo nitsofagnarana nge ka tsy feofeo tsy tsaotsaon'olo le dia tokony agnovanao zavatra sana amin'izany. Mitovy tsisy valaka revaka amin'ny anao nividy ho viva anankiray. Mikajinao tsara tagnaty sakinao io viva io. Dia mety possible efa laninao ny antsasany. Anao iverina isotra le ho viva no nisy miteny fa nangiren-dokotra ne ho vivanao ira mise. Ho viva tagnatiny sakinao. Nisy miteny fa nisy dokotra nangery ndraiky. Dia natsipinao le ho viva. Dia mba dinio kely ngeny ny plasy misy anao amin'izany fotoana izany ny rano fisotronao isan'andro lazainy olona fa nangiren-gisa dia tsy te hisotro an'ilay rano intsony ianao. Rano zay fahazoanao aina, rano nahasalamanao, nahasitrana ny aretinao, na naisotra ny vesina rehetra tao amin'ny fiainanao. Asa mba maniky ianao avilivilin'olona amin'ny zavatra isan-karazany. Mba tazomy le tegn'Andriamanitra hoe fantatro zay inoko. Alleluia. Ianao efa vondom-pampianarana, vondom-pahalalana, fa nizarana ny mamy rehetra. Aty aoriana indray misy miteny fa mangidy ny sotronao taloha reny fa tsy mamy. Mila tonga saina amin'ny resaka salamizany tsika rehefa. Mila mahatoky ianao. Vakio ny Baiboly fa nahafaty an'i Jakoba nitapahana tenda. Noho ny fanompongan'Andriamanitra io tapahany Herode ny tendany. Enjana zany i Petera nahanto dia ny lohany natao ambany. Ny lakoroan'i Petera zany tsy lakoroa karantsika fa lakoroana famantika. Zany namonongan'i Petera. Inona ny nahafaty anazy? Filazantsara, fitorian'ny marina, fitorian'ny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema, dia lasa halan'olo izy. Nahanto. I André, misy zay apôstôly zay André ny anarany. Inona ny zavatra nitrenga? Natao tamina lakroa. Zay miseho amin'ny endrika X. Karan'izany ndray koa ny André. Lakroa ny André zany X. Enjana zany. Dia inona koa ny zavatra nitranga manaraka? Philippe. Natao mitovy tamin'ny Petera koa ny Philippe. Natao tamina lakroa mitsokonga. Philippe tratranaka ohatran'izany. Ny fomba nahafaty ny apôstôly zany rehefa tamin'ny fomba feno bibina daholo fa tsisy matimaty tsotra zany ny apôstôly. Ny apôstôly megnagnaraka. Jereo Jodasy moa zany nenany mora fitiniany nananto tegna. Tsy moramora daholo zany ny histoiren'ireo apôstôly reo. I John zao John le nanoratra epistily John io hoe John voalohany, John faharoa, John fahatelo. Afa le John mpanao batisa, John mpanao batisa moa dia nitapahana tenda koa. Dia natao tagnaty lasety koa ny lohany. Fa le John nanoratra epistila natao tagnatina menaka mangotraka. Zany no namonogna anazy. Tsisy raha moramora zany raha vagnany zavatra mahazo andreo mpanompon'Andriamanitra reo. Amin'izao andro iainantsika zao moa minendrika hafa ndray le izy resaka fagnaratsiana, resaka fangotona anao tanteraka igny ane tsy manjary iny. Ary tegna mionjokonjondao mihitsy zareo miteny tsy manjary. Dia izy olona maheno zany tonga dia mivikivindody daholo. Zany izy akeo igny. Inona ny antony? Mba hamparary fo anao. Tadidiko foagna teny zay rahalahy zay hoe zaho izy sura fa nahafatan'ny Abrahama reny mety aretim-po izy.
Di tsy moramora le raha mahazo anay reto tompo anao raha zay moe foana devanao eto mitsiky foana zay isaky mahitanao fa ny bruit-ndraha regny ambadika gauche à droite ary izy reo olona milaza fa akaiky anao daholo. Tsisy olona afaka magnaratsy anao koatra ny olo mariny anao zany neny tena mariny. Reo milaza fa hoe naregny zao izy io olo zao makatsy makaroa tadidiko zay mbola mipetraka taty na madio taty misy milaza fa misy mitobona zazavavin-drano zao no miakôly za reradraraka avy mivavaky io mivarona ako raha karan'izany raha mahazo ate io moa rehefa mila tomobile zany on za dia mandeha an-dranomasina reo dia miteny foa machine dia miakatra baka amony VOI tiony tsy ako ino miakatra avy amin'ny ranomasina io ary matetika moa ety misy mpino tahin'Andriamanitra be dia mitondra tôbily maro tsara dia misy miteny zany regny any any paster dolona regny nalena avy tan-dranomasina zany mbola santomany zany efa niankoatran'izany efa tsy fera ao moa tsy mandeha mivavaka mihitsy fa naregny raha hafahafa tamin'ny paster zany dia tsy mandeha mivavaka ary izy tsy vitany hoe tsy mandeha mivavaka fa zay olo mitrotro aminanjy fa hanany olotra daholo fa hanany raha tsy manjary daholo hitanareo kaseko zany aby raha mahazo ny paster dia be tabe izy regny lasa marary ao ny paster lasa tratrina tension ao ny tegna lasa manana aretim-po sy ny sisa anao magnano anazy io mevamevana fa ny valiny io tsy digninao tainy Jesosy anetsika rehetrarehetra Jesosy Kristy revana nahandona tamin'ny azo fijaliana natoky hatramin'ny fahafatesa atsika nefa revana tsy misy mamangy agnaty tokantrano dia fa tsy mandeha mivavaka tsony ohatra hoe nisy problème kely izy ka tsy mba narabe ny fiangonana na mba nampahirezina za efa tsy vavaka tsony neny John nao za taminao nalefa tagnaty menaka mafana izy ry Paul sy Silasy tagny an-tranomaizina ry Jakoba nitapahana tenda anao tsy natao ninninona fa tsy naraben'olo bonane anao dia efa vinitra dia hoe za tsy vavaka tsony voatsy raisin'ny paster dia efa miala mivavaka na fintendra zay nangatika rendez-vous taminao za tsy vavaka eky tsy niraisinao za vo misy raha kely manavotona dia efa miala amin'Andriamanitra ny olona mahatoky hatramin'ny farany revana dia misy toerana miandry anazy eo an-danitra araka le teny vo nivakitsika teo zay mahatoky izy alleluia ka za mba miangavy anao oka mba ho mahatoky anao matetika revana antsika maha olombelona atsika dia amin'ny fotoana mahafinaritra antsika foana ny olona anankiray zay tsika vo minamana aminazy ny tegna fitiavana nefa tsy zany vakio ny fomba nitiavan'Andriamanitra atsika fa fony mbola mpanota hozy izy mibaiboly isika dia fa maty amonjy atsika Kristy ny tegna fitiavana tsy amin'ny zavatra tsara ihany ny alalanao ny tegna namanao dia izy tsy miala aminao izy mahatoky aminao izy fagnoarana kely zay nazaveko to tamin'ny voalohany akaikiny ihany moa misy raha ngazy any mitaiza alika io alikan'io mania kely mihitsy satria tsy vitany manome sakafo anazy fa io alika io dia tsy miala amin'ny tanàna misy anazy mihitsy sy delina hatramin'ny alika rehefa na mahantra velona raha ny tompony regny alika regny ianao tsy mba mahita andregny mifindra zany misy fotoana mba fananiko voako mihitsy ny vavadinay fa tsy mety mifindra aminay mihitsy ny alikany zay nahazoako leso angeza be fa maro anefa revana ny kristianina vo misy raha tsy metimety aminazy dia fa lasa izy tsy mety hivavaka tsony izy vo misy ota tsy azoazo dia fa erana kely anao Jesosy iverinao moa fa malavatolagna anao ndraika Jesosy ka fête de père androany tsarovy ny rainao mila mahatoky koa anao ny amizay setra anankiray zay amen na androany zany tsy raha fangatina tagna amina baba fa famomezana raha baba ya izy koa agnaty manano avakeo dia ataoko pare raha indesinao ya fetinay androany tahitompo ale ianao aoka ho mahatoky hatramin'ny farany ianao aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao asa manaiky mba ovaovanjavatra rehefa aoka mba tsy ny zava-misy no ampiovanao foka ianao no agnova zay zavatra misy amin'ny fiainanao amarana ko ny afatra
Saraikan istitut tam voalohany fatikan mbola very. Raha vakinao tantara Solomon na zay azo lazaina hoe ratsy fiafara teo. Tany amin'ny voalohany kosa nefa izy dia nafinaritra. Inona ny côté positif atao amin'ny Solomon? Solomon dia attaché be tamin'ny papany izy. Attaché tamin'ny reiny. Bien connecté tamin'ny reiny Solomon. Solomon dia mpanaja ray aman-dreny. Solomon dia mpiaro ny ray aman-dreny. Solomon dia sary mpiaro tamin'ny papany. Nefa rehefa ny Solomon io, zanaky Davida tamin'ny Batseba. Zanany tamina vehivavy hafa. Dia inona ny zavatra nitranga? Nisehoan'Andriamanitra tamin'ny nofony Solomon. Nefa iza moa ny tena fisehoan'Andriamanitra tamin'ny nofo? Davida. Raha mamaky tantara ianao. Fa lasa nifindra tany amin'ny Solomon na le fahasoavana satria hainy Solomon ny fandray tamin'ny Davida ray. Ianao rehefa tsara fifandraisana amin'ny ray aman-drenao ra-panahy ka hainao manaja anazy, zay zavatra hitany aminazy manomboka ho hitany aminao. Dia inona rehefa ny zavatra nitranga rehefa anao mitanian'Andriamanitra amin'izay Solomon atao amin'ny nofy? Inona no tianao atao aminao? Dia nalefa ny Solomon tany amin'ny Davida aloha ny sujet. Tsarovo izy nandehanan'ny Davida raiko, nahitsy, tsy nivadika teo anatrehana. Tsisy idiran'ny Davida nefa le resaka. Fa ny zanaka tena zanaka matetika dia maka référence any amin'ny rainy foana. Vakeo ny Baiboly fa Jesosy Kristy no mianjany modely zany. Ny zanaka ho tsy manao na ino afa-tsy zay nampanaovany ray. Dia ho zay zasy ny ray ihany. Amen. Dikan'izany rehefa ianao zay magnara-dian'Andriamanitra io, mila mba mahay manaja an'ilay ray aman-dreninao zay solon-tegnan'Andriamanitra ao anatrehanao. Dia inona ny zavatra nangatao Solomon? Solomon nangety tsy nangataka fahendreny. Fa ny tegna marina izy efa endry. Fa inona ny nangatany? Fo mahay miaino sy fo mahalala. Iny nazavaiko kely tamin'ny teny Anglisy hoe understanding heart. Fo mahay miaino. Misy rehefa ny karazana fon'olona tsy mahay miaino. Fa midobodoboka fotsiny. Fa Solomon dia nangataka fo mahay miaino. Raha teto ianao tamin'ny azoma nampianatra kely mahakasika ny fomba fiainonan'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahana miaino ny feon'Andriamanitra? Ilaina mahay zavatra sahala amin'izany. Dia inona amin'izay nangatany? Nomeo anao izy fo mahay miaino. Satria izy tsy haiko izy ny fivoaka sy ny filitra mety vahoaka marobe reto mba hoentiko hitondrana ny vahoakanao. Jereo fa tsy ny avantaziny no nangatany fa avantazin'Andriamanitra. C'est pourquoi nomen'Andriamanitra anazy daholo mihoatra no izay nangatany. Ka izasy ianao mila mianatra an'izay toetra anankiray zay. Fa raha taminao zany, ianao zany zao plasin'ny Solomon dia raha vao niresaka babanao, babanay mokany ialana tsiny dia nambolohany fo nisengy tamin'ny Batseba. Mety zay ny zavatra noteneninao. Anao fa tsanitsanginy. Ary tsy vitan'izany ny vino ny Oria. Satria anao mahay histoire be tsisy hevitra. Dia mifonga dia malao an'ny baba tsy izany nataon'ny Solomon. Fa ozy mba tsarovo nandehanan'ny Davida raiko nahitsy teo anatrehana. Andriamanitra nefa tsy namontany anazy hoe nanao akory moa Davida rainao. Fa izy mihitsy nefa nisy zavatra agnatin'ny fony tao dia tsy inona fa fitiavana ray aman-dreny. Raha teo lavandro ihany nozy ny Baiboly, ajaony rainao sy ny reninao. Aza mba mipetraka amin'ny plasina mpaniratsira raha teo ela velona. Aza mipetraka amin'ny plasiny mpaniratsira ray aman-dreny raha te hita soa ianao amin'ny tany jiaby ombanao. Zany voalazany soratra masina. Misy mpanompon'Andriamanitra ao ampilan-dranomasinao antsoina hoe Joel Osteen. Tamin'ny fahavelon'ny papany dia vitsivitsy kely ny mpino tao am-piangonana. Fa rehefa maty papany, vao may maro be ny mpino tonga ny vavaka. Dia nisy mpanao gazety nandeha namotany azy. Joel Osteen, fa inona ny tena secret fa tamin'ny fahavelon'ny papanao ka raha vitsivitsy kely ny olona. Fa zao nareo ka fa mandeha amina mille isaky ny kilo. Dia tsotra kely navalin'ny Joel Osteen hoe reo izy dia nofonofon'ny papa fa zao vao tanteraka. Satria raha tena zanaka ianao ka manaja ray aman-dreny, nofonofony ray aman-dreninao any aminao io tanteraka. Tsaroko tsara papanay zay vao nanamboatra trano izy tonga dia nataony etazy. Dia ambany eo ny garazin'ny tômôbilinazy. Izy tamin'ny tsisy tômôbily.
azonao fa zay zanaka taty afara ndraiky lasa nisy tomobily. Amen. Nofonofony ray aman-dreny dia agny amin'ny zanaka ny tanteraka. Salaminao zao magnofinofy zavatra be dabe anao fa raha tegna zanaka le mandimby anao eo dia agny aminazy agny amin'ny tanteraka. Davida dia nanofinofy agnamboatra ny tempoly fa Solomona nexécuter an'izy. Amen. Raha tegna zanaka ianao ka magnaja ray aman-dreny ho tanteran'Andriamanitra agny aminao ny nofinofiny ray aman-dreny. Jerevintsika tsara ihany koa raha vakinao ny tao anaty baiboly tao, nisy fotoana itsodran'ny zanany Isaka. Melohany itsofany Isaka ranony zanany dia nagnafatra izy hoe andana ozy izy tadiavo hanimpia satria tsy zavatra mba tena tiany. Amen. Ndana ozy tadiavo hanimpia mba itsofany fanahako rano anareo. Zava-panahy zany resana teto. Regniny Rebeka tagny amin'ny sisiny ndray le resaka, dia Jakoba ndraiky no sy nialina fa tsy Esau. Esau lasa nirifitra ndray niaza tagny anaty ala tagny satria efa fantany fa tia finengo papany. Azonao izy tsy haiko tia akanga angamba ny zitany tsy fantatsika, tsy bien précisé koa moa zany inona le hanimpi fa misy révélation be dabe am'le hanimpi. Dia lefa lasa tagny anaty ala tagny Esau, samborony zareo mianaka tato an-tragno tato ny akanga dia mivolobolosoky nataony am'le tegna itiavany papa anazy. Dia nitrikeny zareo le resaka parfum ny Esau ndray natao tamin'ny Jakoba dia dia nanaka volovolo lavalava tsy haiko volovolo nino zareo tany napetaka amin'ny tagnany Jakoba satria Esau dia zaza voloina be volovolo. Dia rehefa nanato izy akory ka ozy Isaka dia namaly Jakoba salama anao re dama feon'ozy feon'ny Jakoba fa ny fofony Esau tamin'ny voalohany izy ozy ndreny fofony zanako izy tahaka ny fofony sama avokatra regny zany le parfum. Dia ny nanatoka vetiny ozy tsapaiky dia nitsapotsapainy volovolo rehetrarehetra aminazy fa le feo kosa lozy tsy izy zany fa i Jakoba zany. Fa inona natonga anazy ny libéré le tsotrano satria regny filo ohatra le sakafo. Zay olona anankiray mavita mamoky zava-tsono tadany tsy maintsy mahazo fahasoavana sy tsodrano avy amin'ny papany. Amen. Rangeza be nge nataony Jakoba fa ainy connecté tamin'ny papany dia azon'le tsodrano, azon'le fahasoavana. Karaha mbola velo ny papanao niteraka anao andana mba hajao izy. Zany mahatonga anao mibozibozy ndraikindraiky eo tsy mifankahazo amin'aray aman-dreny. Zany mahatonga fahasahiranana ndraikindraiky tsy mety afaka satria papanao tsy rarahinao nefa zareo namoaka anao tagnatin'ny kibo. Amaranako ny afaka. Ndray andro nisy rangahy anankiray izy azo lazaina hoe mba nanana aminay izy azy ihany nefa rava ny fiainany. Rava ny fiainany. Dia rehefa rava ny fiainany resy lahatra izy le hivavaka. Niditra tao am-piangonana nefa izy mbola nanana voiture Mercedes tsara tarehibe. Dia ozy izy mantsy le pasteur meko anao pasteur ity voiture Mercedes ty fa le pasteur tsy nanaiky nanaka. Dia avy eo moa zany ny rano le pasteur amin'izay satria tsy nanaiky ny isanandro. Mba naiko pasteur fa mafazagny mba tsy hofanao rano anahy. Ndany aby izy pasteur mantsy le plein temps mba jerevinareo hoe ny tragnony ray aman-dreniny ngia iny. Rehefa nijerevana ny tragnony ray aman-dreniny boroboroka ratsy tragno efa mitongilanila mitate complice. Izy nefa mafoy Mercedes ho an'ny pasteur nefa ny tragnony papany sy mamany ary tsy zarizary. Dia ino ny zava-misy ao izy le pasteur mantsy anazy ho alaiko arao izy le fiara fa ho amidy koa. D'accord anao sa tsy d'accord? Ao izy efa tsy magnino rehefa afoiko anao izy anaovanao anazy. Namidiny le fiara lasa i pasteur nagnamboatra ny tragnony ray aman-dreny. Vita am'izay le tragno faly le ramatoa faly be mihitsy le ray aman-dreny tena latsaka hatramin'ny ranomasy mbola tsy nisy ohatr'izao tamin'ny fiainako. Dia nagnazava le pasteur ny zanakanao ngeny nagnamboatra ny tragno io. Zany fe am'izy manombotra zao zay le tsodrano an'igny zanaka igny am'izay. Nanomboka teo nety am'izay zay rehetra nataony ngiary. Be tabe zany amintsika ireo diso hevitra.
Everitsika fa rehefa manao zavatra tsara ty am-piangonana antsika dia impeccable devan'Andriamanitra. Non, ao ny ray aman-dreninao kibon'ny fognosana. Misy aderevana misy olona mavita manaja pastera fa tsy manaja ray aman-dreny. Misy olona mafoy rakitra maventy be l'eglizy fa tsy mafoy na mividy cadeau fête de père ho an'ny papany. Dinionao zany teniko zany. Tsy hoe za tsy tiako hoe anaovanao raha tsara fa mbo agny koa papanao miteraka anao. Andro androany atserovana azy. Raha tsy afaka miona aminazy le faso Airtel Money, le faso M-Vola, le faso Orange Money, ary raha mba manory SMS azy atao hoe bonne fête papa fotsiny dia vita fa mba manomona phrase balavalava. Misaotra an'Andriamanitra papa ny amin'ny fisianao eto ambony tany. Enona toy izao ana. Hoe la velona anao papa, bonne fête papa. Hanimpiny anaran'izany. Ty bonne fête papa tsotro zao iny fotsiny gotrogoto. Tainy tompony ianao. Ya. Tain'Andriamanitra ianao. Mba hajao ray aman-dreninao. Ny atao hoe mivavaka, ny afantarana fa mpivavaka anao dia ho anatreha ny fianakavianao anao. Zay natonga Jesosy niteny, azo herinareo izy amin'ny latsahany fanako aminareo, anovavolombelona nareo ao Jerosalema aloha. I Jerosalema io tanàna misy anao, tokantranonao. Zay izy vao Jody, Samaria ka hatrany amparany tany. Tsisy varana ianao milaza fa vita batisa, vita raha jiaby tam-piangonana nefa tsy en règle devant ny ray aman-dreninao. Tadio zany teny nolazaiko anao zany. Ny ray aman-dreny tompo dia solo-tegnan'Andriamanitra eto ambony tany. Azo manao tsinotsinona izy reny. Ary rehefa ray dia olo mifanekena dao. Eken'Andriamanitra zay lazainy io. Na efa nisy zavatra raha lazain'Andriamanitra, azon'io ray aman-dreny io vany. Nitsodrany mazava zao Andriamanitra ny Noa sy ny taranany ary ny zanany. Fa mbola vita ny Noa nagnova an'iny tsodrany io lasa ozo. Satria ny ray dia olo mifanekena. Zay natonga an'Andriamanitra rehefa nagnamboatra an'izao tontolo zao, rehefa miagnarana ny biby izy dia lasa izy nialany teo navelany tamin'ny Adamo. Satria efa zay ny principe de vie. Ny père natao iseho. Niona koa Andriamanitra, niona tamin'ny niantso an'i Jesosy izy nalefa tany amin'ny tendrombohitra anankiray antsoina hoe tendrombohitra Fivantare. Haintsika tsara zay tantara zay anaty Baiboly. Tany amin'ny tendrombohitra Fivantare. Rehefa tonga tamin'io tendrombohitra Fivantare io, jereo vizadony olona niseho tao. Mosesy, Eli dia Jesosy. Zao. Satria Mosesy ray, Eli ray. Amen na? Nisy nandimby reo Mosesy zany nanana ny Joshua zay voalaza fa nanana ny fanan'ny fahendreny. Fa vakio ny Baiboly satria efa nametrahany Mosesy tanany izy. Tao Mosesy ny zavatra hita tao amin'ny Joshua. Dia ry zany Jesosy valaka koa Elisa. Tsy hoe double portion double portion tsy izy no naseho tany tendrombohitra fa Eli. Satria le double portion avy tao amin'ny Eli nafira tao amin'ny Elisa. Amen. Ary ny pino tao amin'ny testamenta taloha dia tsy manino olona ankoatran'ny Mosesy sy Eli. Reo ihany ny olo-masiny tamin'izany. Mosesy sy Eli. Dia zay natonga ny Jesosy rehefa tonga teo natao namirapiratra Jesosy. Niseho teo Eli fa tsy namirapiratra. Niseho teo Mosesy fa tsy namirapiratra. Fa i Jesosy natao namirapiratra. Inona ny antony? Nivoaka amin'izay le feo hoe io zanako malalako, izy noenoy. Satria hatramin'izay ny olona niaino an'i Mosesy, niaino an'i Eli. Fa manomboka izao tsika mila miaino an'i Jesosy. Tain'Andriamanitra niainao. Tompony hitahy ianao. Engany mba samby ahay agnaja ray daholy. Engany mba hoela velona daholo tsika menakavy. Ho tain'Andriamanitra ny asan'ny tananao. Ary engany ianao atoky hatramin'ny fahafatesana tsy hivadika amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsaraka antsika hivavaka. Mankasitraka tompo. Misaotra anao zahay. Matoky anao zay ny amin'ny fitiavanao anay. Manome voninahitra anao zay Jesosy satria nomenao lesona. Zay mbola ahafahana indray mandiny tegna. Manitsy zay diso tao mivelanay. Mankasitraka raha eo. Matoky zay fa mitantany anao.
androany ity a oka mba ho izy hery ara-panahy ameny ny fonao ny fananao sy ny fisainanao. Amen. Mazotoerana vetivety a agnatanteraka fanafitra faharotsika raisana mila tagnanao zay lomaninao a dia tonga dia mba mietsika avy hatrany ny mpiandraikitra rehetra aza miandry baikona fa tonga dia mba